raha ninambara ny jeneraly Rakotomanina Florence dia voarara ny fihetsiketsehana Andalambe mandritra ny fankalazana ny 20 Martsa. Antony nandravana ny fihetsiketsehana. Ny préfet de police kosa milaza fa ireto mpanao fihetsiketsehana ireto saika andeha alohan'ny filoham-pirenena no nanakanana azy ireo. Dia hojerentsika ary ny sary. Tsy misy ny naratra, tsy nisy ihany koa ny voasambotra nandritra ny zavantranga teny Tanimora, hoy ny avy amin'ny tandro filaminana. No mafisy ny jeneraly Rakotomanina Florence fa voarara ny fanaovana fihetsiketsehana Andalambe mandritra ny fetiny 20 Martsa. Antony izay nandravana ny diabe notarian'ny sénateur Lilson René de Rolland. Ny autorisation azony dia anatra fihezam-boninkazo fa sy tarika olona. Fitoretolona Andalambe dia voarara ny préfet de police zay ny antony. Aorinan'ny zao maraina zao mbola ito ve le fitandrona filaminana jusqu'à mapisy maraina azy. Mity foana. Tsisy voasambotra. Tsisy atsika tsy anambotra raha tsy hoe tena hoe zavatra tena hoe manahirana. Nilaza koa ny préfet de police fa te hametraka fehezam-boninkazo mialohan'ny filoham-pirenena. Ny tariky sénateur Lilson de René de Rolland no antony nanakanana ny hetsika nataon'izy ireo. Hoy ny colonel Randria Manjarisoa Robert. Fametrana azy voninkazo zay dia tsy alohan'ny ny fitondram-panjakana sy dia ny filoha-republika zay atao eto. Ka mifanazara ny tompony raim-panjakana zany hoe aorina ny fametrana voninkazo ny filoha-republika zany sotram-panjakana afaka ametraka ny olona rehetra tena. Mariana fa betsaka kosa ny fahavoazana raha materialy vokatry ny fipoahan'ny bomba mandatsa-dranomaso teny Tanimora. Fiara taxi iray R11 no nirehitra. Vaky ihany koa ny fitaratry ny 4x4 raha nitondra ny fanamafisam-peo izay fananan'ny sénateur Lilson, izay takin'ny sénateur Lilson René de Rolland ny anoleran'ny fitondrana ny fahasimbany.